Dia mbola miarahaba antsika hatrany aparan'ny tany no ahafahako mijoro vavolombelona eto nihinana fantompo ahy tamin'ny toaka, sigara, zava-mahadomelina. Hivavaka antsika alohan'ny hizarako ny fijoroana vavolombelona. Andriamanitra ranay tsara indrindra ianao, Andriamanitra mpanjaka ianao, Andriamanitra tompo ianao. Ianao ilay tsy miova, ianao ilay mahagaga, ianao ilay mahay zavatra rehetra. Ankehitriny tompo, raha nambara ny soa rehetra nataonao tamin'ny fiainako ao tompo, dia aoka tompo hikasika ny mpiaino anao, hikasika an'izay rehetra mandray miaino an'izao vidéo zao. Misy anohany mangetaheta tompo, ka ianao no hanafaka azy amin'ny alalan'izao vidéo fizarana izao. Misaotra Jesosy eo. Amen. Ny fijoroana vavolombelona hoentiko zany dia nanafahan Jesosy ahy tamin'ny fisotroana toaka, fifohana zava-mahadomelina, sigara, izay rehetrarehetra momba an'izay toaka zay zany sy ny fifohana zavatra mahadomelina. Ovakiko ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Asan APOSTOLY 9 izay fantatsika ny nanovana any Saoly ho Paoly. Jesosy mihitsy nanova any Paoly. Ovakiko ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Asan APOSTOLY 20, Asan APOSTOLY 7:20 azafady ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza an'i Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Ary talanjona izay rehetra nandreka nanao hoe tsy tia va ilay nandringana izay niantso izany anarana izany tany Jerosalema. Ary tonga aty koa izy mba hitondra azy mifatotra ho any amin'ny mpisorona be. Ary Saoly maika ny ahery dia nandresy lahatra ny jiosy izay nonina tany Damaskosy ka naneho marimarina fa Jesosy no Kristy. Aleloia. Amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra io no ijoroako vavolombelona amintsika tamin'ny taona 2019 no nandraisako an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainako volana février. Dia taorian'io zaho mbola nandeha tany amin'ny boîte de nuit talohan'io tamin'ny taona vaovao 2019 hiditra 2019 nandeha tany amin'ny boîte de nuit dia mamy. Dia rehefa avy any amin'ny boîte de nuit dia nifamaly amin'ny olona niaraka amiko tamin'izay, dia lasa disadisa le zahay teo zany. Dia zaho amin'io zany efa mahatsapa ny tenako hoe misy zavatra mibanga amin'ny fiainako, maina mangetaheta an'i Jesosy aho, nefa tsy haiko hoe aiza ny atako an'i Jesosy. Ry havana nandeha niazakazaka namonjy fiangonana eto Seroa, nandeha namonjy mpanompon'Andriamanitra mpaminany tamin'ny Facebook taiza nitady hoe zaho mangetaheta an'i Jesosy. Tsy tsapako zany aiza ary ny atako an'i Jesosy. Tany amin'ny olona niazakazaka nitady an'i Jesosy. Ay le izy tsy aiza Jesosy fa eo akaikitsika foana Jesosy. Aleloia. Tamin'io fotoana io kivy aho, ketraka aho, hoy izy aho hoe zaho Jesosy mitady anao, mangetaheta anao, nefa zaho mbola voagejany ty toaka, mbola voagejany mandeha any amin'ny boîte de nuit. Gejany eny mangeja antsika. Ny fifohana zava-mahadomelina tamin'izay mbola nifoka argile dia sarany misy zava-mahadomelina tao amin'ny salan'ny sigara izy mamoaka reny setroka reny. Ohatra ka tsika tsy mahalala an'ilay izy fa amin'ny tany arabo dia be an'ireny. Ka teo aho zany kivy nitomany andray mandeha tena hoe an-dranomaso. Isaka mefatra maraina aho mandeha mivavaka nefa tsy hitako le vokany, tsy hitako tsy miova. Ry havana zay ny tenenako le nofo teo dia hoe Jesosy mihitsy naniraka ny olona nandeha nandoko an'ilay trano, le nofo izay nizaraiko teo.
ny vidéo teo. Raha tsy Jesosy mihitsy manova antsika, tsy hiova mihitsy ka niezaka nakany am-piangonana, niezaka namaky baiboly, niezaka mivavaka isaka-maraina, fa Jesosy mihitsy no miditra atsehatra vao afaka atsika. Teo aho tena hoe nitomany, nanoratra taratasy aho, naka taratasy aho, reto aho Jesosy angatako aminao, aiza ianao, soratako de napetako amin'ny armoire le izy. De za manokatra armoire de iny foana jereko sady mivavaka Jesosy aiza ianao, andranomaso aho mangetaheta mafy te hitanao. Indray mandeha nipetraka tsy nandeha akany am-piangonana intsony aho tamin'izay, tsy nandeha za. Dio zao hoe zaho makany am-piangonana, za mandeha tseroa mitady anao Jesosy tsy mahita anao. Nipetraka za. De nipetraka zaho de nijery YouTube de mahita reny olona mitory teny reny. De za Jesosy mangetaheta anao toa tahaka an'izao mpanompo ampiasainao zao. Halleluja. Ry havana malala, Jesosy tsy lavitra atsika. Tsy lavitra atsika Jesosy fa eo akaikintsika mandraka hariva. Itsika no miala aminy noho ny fahotahantsika, noho ny tsy fahamendrea atsika. Izay no mampisaraka atsika aminy. Fa izy de eo amintsika mandraka hariva. Halleluja. Tamin'io fotoana io zao ny teny nataoko. Tsika ndraindray rehefa mitady Jesosy, mila atsika tena hoe non, tena hoe miteny, tena hoe toero le nofo, toero, tena miteneny ianao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Raha ianao mihaino zao vidéo zao ka mahatsapy ianao, efa kivy amin'ny fiainanao, mitady vahaolana ety seroa ianao tahaka ny nataoko, nandeha am-piangonana, nandeha teto am-panompon'Andriamanitra, nandeha teto seroa, fa tsy nahita vahaolana satria tsy ny olona mihitsy manafaka atsika fa Jesosy. De mitenena amin'ny Jesosy ianao fa tsy lavitra izy fa eo akaikinao. Zaho amin'io mijery an'ireo mpanompon'Andriamanitra amin'ny YouTube mitory de sady mifoka argila aho no Toaka eo anilako. De zao ny teny nataoko. Jesosy aho, raha ianao no zanak'Andriamanitra, ovay aho. Asehoy aho fa ianao zanak'Andriamanitra. Zay ny teny nataoko. Halleluja. Fa rehefa avy eo, afaka 3 andro, premier jour, deuxième jour, troisième jour, nijanona tsy nisotro Toaka intsony aho mandraka ankehitriny, tsy nifoka argila, tsy nifoka zava-mahadomelina intsony hatramin'izao itenenako amintsika zao. Halleluja. Voninahitra ho an'i Jesosy satria mazava mahagaga Jesosy. 3 andro nitenenako an'io teny io, niditra atsehatra Jesosy. De hoy izaho hoe hay Jesosy io tsy lavitra fa eo akaiko miaino. Miaino aka Jesosy, miaino atsika, faly aho afaka tamin'le izy. De le olona tamin'izay teo akaiko de sahirana namako, ndao misotro zao, tsy nisy tsony ny olona nazo anazy sotro Toaka. Zay ny teneniko hoe Jesosy no manafaka atsika. Raha tsy Jesosy tsy ho afaka mihitsy tsika. Raha olona ihany teny atsika tsy ho afaka atsika. Fa ny fanahy masina mihitsy miditra atsehatra. Hitan'i Jesosy ny etaetako, ianao koa mila mangetaheta. Fa raha mangetaheta ianao de hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa niditra tamin'ny fiainako Jesosy ry hava malala. Nanova Jesosy ka olom-baovao ankehitriny. Satria raha milaza atsika manaraka an Jesosy, raha milaza atsika mivavaka, nefa atsika ny fiainantsika teo taloha ihany mbola fiainantsika, de mbola tsy niona amin'ny Jesosy tsika, mbola tsy niova atsika, mbola tsy olom-baovao isika. Fa rehefa atsika ao amin'ny Jesosy, efa lasa ny zavatra taloha ka indro izy tonga vaovao. Ianao ka mila olom-baovao Jesosy. Tahaka ny Paoly teto, ny olona tsy nino, izay nanenjika ny kristianina maro, ny namako, lay olona niaraka amiko, tsy nanam-po, tsy nino mihitsy hoe za ny ala Toaka, fa tena hoe niteste ny vidianany labiera, vidianany Toaka, fa tsy nisy ny raisiko. Zaho tsy sotro andro intsony fa fanafahan Jesosy. Tahaka an'izay nahazo ny Paoly eto. Ny olona niteny hoe io lay nanenjika ny kristianina, fa hoana hitoriany an Jesosy, de vao maika ny ahery ka mampahery ianao ny tenin'Andriamanitra, ny Fijoroana Vavolombelona androany. Mahereza ianao, mahereza.
aoka ianao aherina dia tenenin'olona hoe ianao le mpangalatra, ianao le mpamonin'olona ankehitriny nitory an' Jesosy tsy marina zany. Aza miaino an'izany fa maherezy ianao toy izy ny dianao. Aleluia. Nahazo azy zany. Tsy ninoan'olona ny fiovako fa ankehitriny miaiky ny olona fa Jesosy marina no nanova ahy ary afaka manova anao ihany koa. Dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay.